Efa nandalo teto amin'ity toerana ity isika raha tsaronao mpanaraka ny fandaharana. Eto no Fôfifa. Ny noresantsika farany teto dia mikasika ny aretina izay mahazo ny mangahazo. Tsy ny mangahazo rery nefa fa hita ihany koa fa misy ny aretina izay mamely ny katsaka. Izy roa ireo dia azo heverina fa samy foto-tsakafo faharoa raha eto Madagasikara, kanefa azo ahodina ihany koa mba ahazona vokatra, azo ahondrana ny velany na ho karaza sakafo hafa. Ny mpikaroka dia tsy mitsahatra ny mikaroka ny fomba hamahana olana, indrindra fa amin'izao vanim-potoana irosony ny firenena amin'ny ady atao amin'ny tsy fahampitsakafo izao. Ho rahantsika manomboka eto ny mahakasika ny katsaka sy ny aretina mamely azy, inona ny vokam-pikarohana izay atolotry ny mpikaroka mba hatolotra hoe ny amin'ny tontolo ambanivohitra ahafahana mamongotra izany aretina izany. Miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy, anasananao ny fandaharana. Voalaza teo zany fa iompana tanteraka amin'ny resaka katsaka sy ny mombamomba azy no resantsika mandritry ny fandaharana manomboka eto. Ny fantaniana voalohany ny hoe ny katsaka anisan'ny atao hoe sakafo ho an'ny malagasy, ho an'ny fikarohana manahoana ny volo-katsaka satria voalaza teo hoe misy ny aretina izay mamely azy. Ny nanomboka teo amin'ny 5 taona teo angamizay dia tena narary ny katsakitsika teto Madagasikara tao amin'ny taona 17 satria tonga teto amintsika ilay bibikely antsoina hoe chenille légionnaire d'automne. Izy io dia azo antsoina koa hoe sakivon-dolo légionnaire na fanday légionnaire. Dia izy io ny tena zavatra ataony zany dia tena manimba amin'ny volo izy dia mbola kely, dia rehefa mame babony koa izy dia mbola manimba anazy koa izy. Tena mikakaika mihitsy ny tantsaha malagasy indrindra fa ny tena mpamboly katsaka reny zany noho ny fisian'io bibikely io tonga teto amintsika. Manahoana ilay mikasika an'ilay bibikely manahoana izy io ary manahoana ny mety izy io zany dia lolokely ohatr'izay ny angedany ohatran'ny fanondro kely izay 3 cm eo, dia misoratsoratra izy ohatran'ny miloko volontany. Dia ny tena ahitana anazy amin'ny andro alina, fa ilay fanday ny tena manimba amin'ny voly. Io fanday io dia amin'ny le lolokely iny zany rehefa tonga izy amin'ny alina dia manatody ao ambanin'ny ravina katsaka ohatr'izao na aty amin'ny foto-katsaka ety. Dia rehefa avy eo afaka 3 andro avy eo dia foy ireny ilay atodiny iny dia lasa fanday kely. Dia avy eo ao anatin'ny 2 andro izy dia mitombo dia ao anatin'ny 9 andro izy lasa fanday be. Dia iny fanday be iny no tena manimba ny volo-katsaka aty amin'ny raviny aty eo amin'ilay tsirony iny. Dia rehefa lehibe izy ka mipoitra ny baby-katsaka dia goany ty fonony ity dia miditra ao anatiny ao izy dia manimba an'ilay baby-katsaka, ilay katsaka ao anatiny. Zany hoe tena ny katsaka ray manontolona zany dia tena azo ny ainana daholo na mbola kely na mandra-pahalehibe. Zay mihitsy ny ary izao no tena mila tandremana fa tsy ny katsaka rery no hosimbain'io bibikely io, fa na rehefa ray fianakaviana amin'ny katsaka, ny sorgho, ao koa ny fary mety ho voany, fa ankoatr'izay koa izy mety mahavono voly hafa koa. Eo amin'ny 20 mahery zava-maniry no mety hosimbain'io biby io chenille légionnaire io. Raha ohatra ny hoe jerena ny katsaka eto Madagasikara tahaka ny ahoana hoe no efa taken'io zany sy simban'io amin'izao fotoana izao? Zao izy amin'izao fotoana vao nanomboka aloha izy dia kelikely ny eo amin'ny 500 isan-jato eo ny fahasimbahana hitantsika, fa amin'izao izy zany efa mety hatratra rehefa tsy voafehy bibikely dia mety hatratra hatrany amin'ny 100 isan-jato ny fahasimbahana ary tsy azahoana vokatra mihitsy satria le voakely iny izy mihinana manimba an'ilay katsaka dia tsy afaka mitombo intsony ilay katsaka, tsy manome babony, tsy mitombo intsony izy zany tsisy vokatra ho azonao raisinao. Nefa izy biby hainga mpitombo be?
haingam-pitombo be izy ao anatin'ny ray volana izy feno ny androm-piainany zany hoe ao anatin'ny ray volana izy zany dia afaka indray mivadika lolo afaka manatody ary ny lolo vavy dia manome eo amin'ny 100 ka hatramin'ny 200 atody eo ary afaka manatody 20 na 20 zany hoe tsy ao anatin'ny ray volana fa anatin'ny androm-piainany ho jerentsika zany hoe tahaka ny ahoana ny fahasimbana ateraka ilay biby ato anatiny ty katsaka izay hitantsika anaovantsika ny fanadihadiny ty. Eto zany ahitantsika katsaka mbola sanany zany firifiry volana eo zao eo amin'ny 2 volana fa tsy dia volana eo zao izy ia raha hita am'izao inona sy inona zao ny fahavoazana nateraka ilay biby ato anatin'ity katsaka zanaka katsaka ty. Araka ny tegniko taminareo teo zao na dia mbola kely ala ny katsaka dia fa simban'io bibikely fanday légionnaire io hitantsika eto zao fa dia rototrotoky ny fanday ny ravin'ilay katsaka reo hitantsika be da be reo dia ato anatiny ato koa mety tratrany ary potehany tanteraka dia tsy afaka mitombo tsony zay le lazaiko teo raha vao ato zany ny tratrany dia tsy mitombo tsony io katsaka io fa mijanona eo satria simba le tsirony mampitombo anazy. Manahoana zany ny fomba fisehony sy ny fihinanany azy raha ity katsaka 2 volana ity zany no jery ity katsaka ity zao hitantsika fa tena ny raviny rototrotoka ilay fanday légionnaire zay zany ny tena fisehony rehefa mihinana ilay fanday légionnaire dia tena goany tsy misy tsony ny ravina maitso tafelo eo rehefa tena mahery be ny fihinan'ny bibikely ao anatiny rehefa be da be dia iny manena n'ilay vokatra azo indrindrandrindra fa raha ohatra izy ka ato anatiny ato izy no ao anatin'ity atony tafapetraka dia tsy mitombo tsony katsaka io satria le tsirony izay mampitombo anazy lany simba dia fikely tsy mahatsaza ombokatra tsony ny katsaka. Firy volana moa zany ny katsaka eto amintsika ny hoe eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 volana arakaraka ny karazana izay ambolentsika. Hitantsika teo zany fahavoazana anankiray ny fa hijery koa tsika fahavoazana hafa izay ateraka ity bibikely ity amin'ny volo-katsaka. Eto zany zao ty amin'ny vonona zao no ahitantsika anazy manahoana sy manahoana ny fisehony ato. Io zao araka ny hitantsika eo ty zao ilay chenille légionnaire ny tena afantarana azy moa zany dia reny le misy an'ireny le gokagoka reny dia rehefa mihinana an'ilay sakafo ao zany mihinana an'ilay raviny ao dia mametraka kaka misy tainy iny koa tena anisany amantarana anazy hitanareo reny potipotin-javatra ohatrany hoe potikazo dia rehefa avy eo izy mihinana an'ilay raviny ato dia rehefa avy eo izy hiditra ato izy zao ezaka hiditra ato anatin'ity babony ity dia manao lava keto izy dia avy eo manimba ny katsaka ao anatiny. Ty moa zany le ataon'olona hoe olitra ohatrany karazana olitra olitra na fanday izy ty zany fandayana lolo fa ny tena afantarana anazy raha hitanareo tsara eto amin'ity lohany ity matetika maintimainty dia ny vatany iny misy maridrano anankitelo tsipika 3 mahitsy amin'ny lamosiny iny dia rehefa tena jerena akaiky rehefa le bebe izy ny tena hita be misy igrika mivadika ohatrany hoe ve mivadika eto amin'ny lohany eto dia eto amin'ny vodiny aty amin'ny lamosiny aty misy teboka 4 mikambakambana isaky le tonony. Izy koa be dia be zany mily paty moa zany karazana misy tongotra maromaro izy ohatrany fandayana lolo rehetrarehetra fa izy ty zany nafangarontsika indraindray amin'ny lolo manimba ny vokatra hafa fa ny tena afantarana zany izay le hoe fisian'le tainy ity dia le izy zany raha amin'ny katsaka dia ety ivelany tonga dia hita io misy goka simba misy nohanina fa ny fandayana lolo sasany tonga dia ao anatiny ao tsy hita mihitsy tsy soritra ivelany ho an'ny biby le izy fa le ao anatiny ao izy vao hita io misy fanday ao anatiny. Mbola hidirantsika landalina kokoa ny famantarana ity aretina mahazo ny katsaka ity mbola hiditra any anaty natoeram-pikarohana ny laboratoire sy namantsika fa eto tany-katsaka aloha dia ho fantaritsika ny endrika isehony ny fahavoazany ny katsaka noho ity biby izay haingam-pitombo sy haingam-pitombo
paritaka ity. Eto zao misy ravina anankiray endrika hafa koa zao isy ondry zao. Ankoatran'rehefa nasoratra teo tena fahatarana anazy hoe misy an'ilay fanday ao amin'ny volonkatsaka ao dia reny goka mitandahatra ohatran'izao. Reny zany anisan'ny soritra aretina ahafantarana ny fisiany eo an-tsaha ary izy ity zany ny fiarovana tena tsy maintsy atao raha ohatra ka tiana azo vokatra fisorohana fiarovana zany na fisorohana dia mbola kely ny katsakanao dia tonga dia jerena aloha ny fisian'ny atody hoe misy atody ve ao ambadik'ilay ravina na eo amin'ny fototry ny ravina dia raha vao mahita an'iny anao dia zany potserina ilay atody dia atao potitra tsara ohatr'izao na alaina le tapahana le ravina dia dorana fa tsy avela fotsiny paritaka eny an-tsaha. Faharoa vao mahita koa ianao olitra mbola le kely mbola olitra tanora dia tonga dia mampiasa fanafody iarovana amin'ny fambolena dia tsy avela ho lehibe zany iny olitra iny satria vao lehibe izy dia sarotra be mifehy anazy amin'ny fanafody. Dikan'izay zany misy satria raha ohatra hoe le voalazanao voalohany teo zany tsy maintsy tetezana isapotony le katsaka. Zay mila arahanao maso isapotony ny katsakanao ahafahanao mijery hoe ao ve lay le chenille légionnaire sa tsy ao dia tsy avela mihitsy izy angety satria rehefa manomboka miangety izy dia mihasarotra ny fifehezana an'ilay bibikely. Zay zany ny mikasika an'iny inona zany no atao zany amin'ny atao hoe famahana olana ny tatsaha raha ho anareo mpikaroka. Zay zany rehefa mandeha mitsidika ny tantsaha eny ambanivohitra dia mitaraina zareo mba hitadiavo fanafody entina iadiana amin'io bibikely io. Efa mampiasa ihany zareo ny fanafody simika fa sady lafo ilay izy no manimba tontolo iainana no sady rehefa tsy hay ampiasaina tsara ilay izy dia vao may lasa manimba volo ilay izy sy manimba ny tontolo iainana koa. Dia ny eritreritra zany izay mpikaroka hitady vahaolana amoaka hikaroka fanafody vita natoraly mandala tsara ny tontolo iainana dia mora ampiasaina karazana ady gasy zany hoe fomba tsotra ahafahana miaro sy miady amin'ny bibika fanday légionnaire. Izay ny fandarantsika aloha ho an'ny androany amin'ny fandarana manaraka dia hiditra lanindanina kokoa tsika ao anatin'izay fikarohana voalaza teo izay mahakasika indrindra ny fomba atao mba ahafahana mamaholana amin'ity aretina mandrimpaka sy manimba ny volonkatsaka ity. Mametraka mandrapiona tompoko lahy sy tompoko vavy.